Ny ankonako ny kely ery indrindra ary izao ny kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Tsara toko fahenina ny 510 tapany by. Nampahorin'ny Midianina sy ireo firenena manodidina azy ny Israely an-taonany maro. Vokatr'izay dia nahantra indrindra ny Israely ka nitaraina tamin'ny tompo. Ny haino azy ireo noho izany Andriamanitra ka naniraka anjely nilaza tamin'ny Gideona ny amin'izay anendrena azy hamonjy ny Israely. Tsy nanaiky avy hatrany izany hafatra avy amin'Andriamanitra izany anefa i Gideona satria mafy tokoa ny zava-nitranga nahazo azy ireo. Ka na dia nampahery azy Andriamanitra dia niaotra izy ka nanao hoe amin'ny alalan'inona no hanafahako ny Israely. Nambarany ihany koa fa avy amin'ny fianakaviana sahirana izy ary tanora tsy manana traikefa akory. Samy manana ny fomba hijeren'ny tena ny olona tsirairay manoloana ny iraka izay ampanaovina azy sy ny andraikitra saina sahaniny. Mitombina ny fahatsapana ho bitika sy tsinitsinina manoloana ny iraka ampanaovin'Andriamanitra satria tsy misy olombelona vita ny asan'Andriamanitra. Azadonoina fa fantatr'Andriamanitra ny fetrantsika sy izay mety ho herintsika. Koa aza ny fahatsapanana ny faharesen-dahatra ataontsika amin'ny tenantsika na ataon'ny hafa no mena lanja fa izay teny alohan'ny vavan'Andriamanitra amintsika manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Saotra Tompo fa nomenao fanahy ny hery sy fitiavana ary fahononana tenao. Amen.